Mpivarotra mahery zato ao anatin'ny fikambanan'ireo mpivarotra ao amin'ny bazary Mahajangabe no nanatanteraka fanadiovana faobe omaly. Niodiovina avokoa nandritra io fotoana io ny manodidina ny tsena rehetra, ny ao anatiny ary ny ivelany ihany koa. Toy ireo rehetra efa nanatanteraka izao resaka fanadiovana izao dia tsy diso anjara ireto mpivarotra ireto. Ny antony anadiovanay anty fanadiovana faobe ity zany dia teo ihany moa ilay valanaretina izay nandeha be teo ilay momba ny test. Fa ny tena zava-dehibe zany ny antony nanaovanay izy ity fanadiovana fanatsarana satria ity bazary be ity zany dia bazary fanaovan'ny olona rehetrarehetra ao daholo, misy daholo na ny sakafo na ny rehetrarehetra dia mba mampanintona olona kokoa zany ny anantona aty aminay rehefa manodidina anay. Nanambara trano ifoloan'ny fikambanana io fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny fikambanana avokoa izay rehetra mivarotra ao anatin'ity bazary be Mahajangabe ity mba hahafahana manatanteraka hetsika fampandrosoana toy izao.